Taranja tenisy hiatrika fifidianana amin'ity herinandro avy ity sy ny zareo avy amin'ny fédération malagasy ny taranja tenisy ny filoham-perinasa Atseliva Rajobelona dia nanambara tamin'ny ofisialy fa dia tsy latsaka intsony eo amin'izay toerany ny filohan'ny fédération izay. Ny 30 Mey ho avy izao no anaovana ny fifidianana izay tantana indray ny tenisy malagasy ao anatin'ny 4 taona manaraka. Ny alakamisy sy maraina teo tetsy amin'ny Aksambohidar no nanamafisan'ny filohan'ny fédération malagasy ny tenisy am-perinasa Atseliva Rajobelona ny tsy filatsahany intsony amin'izany fifidianana izany. Tany ampiandohan'ny Tao-Piasany ny taona 13 tokoa mantsy dia efa nilaza ny tenany fa 4 taona ihany no hipetraka eo amin'izany toerana izany. Amin'izao fiafaran'ny Tao-Piasany izao dia natsapa ny tenany sy ny ekipa niaraka taminy fa maro ny zava-bita tao anatin'izay 4 taona izay. Nisongadina nidra tamin'ireny dia nazahoan'ny mpanao tenisy malagasy vokatra tsara tamin'ny fifaninanana nataony. Teo ihany koa ny fandraisana ny fifanitsahana ny Coupe Davis. Ny fahatongavan'ny filohan'ny fédération irasam-pirenena teto amintsika izay nampisokatra ny fifandraisana tamin'ny ITF, ny fiara-miasa tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny fametrahana ny tenisy an-tsekoly, ary farany dia ny fiara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fampiasana ny kianja Hitso Mahamasina mandritra ny 5 taona sy ny fandefasana ny ankizy tany amin'ny ivon-toeram-piofanana any Maroka sy Kenya. Mangony fotsiny fanofanana isan-karazany ho an'ny mpilalao sy ny mpitsara. Fantatra moa fa atao eto amintsika amin'ny taona ho avy ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika sokajy U14. Na dia efa namela ireo zava-tsoa isan-karazany ireo aza Atseliva Rajobelona dia mitsodrany sahady ny ho filoha vaovaon'ny fédération malagasy ny tenisy amin'ny fanohizana ny tetikasa ho fampandrosoana hatrany ity taranja ity. Mendrika alay tahaka ho an'ireo filohan'ny fédération hafa eto amintsika izao fihetsika nataon'izao satria asaika midongo toerana avokoa ny akamaroan'ireo sasany. Mialoha io fifidianana io dia ikarakara hetsika goavana nampitondraina ny anarana hoe 24 heures de tennis ny filohan'ny FMT sy ny ekipany hoentina mamarana ny fitaom-piasany.